Any lita efa fantatry lita hoe tsy fanao zany tsy manao sekoly lahatra zany fa tonga te am-piangonana de mandeha milalao fa mbola ataony any de so tsy mahasamandaza fa maninona moa so tsy mahasamandaza satria ozy izy lita hoe raha mandaza anazy soa de pitehako ny kilalao any so na angalariko ny goûté de tsy mahasamandaza mihitsy zany so fa te hinana goûté sady te hilalao de samy tsy miteny zany ry zareo fa lita manao ny ataony eny foana de so tsy miteny mihitsy izy fa tery any lita fotsiny izy zany de nisy fotoana amin'izay nisy fotoan-dehibe anankiray taty am-piangonana natokana ho any ankizy rehetrarehetra de efa faly be zany lita so fa andeha hanao an'io fotoana io misy fampisehoana de efa nanao répétition efa manana akanjo efa vita ny rehetrarehetra fa tamin'izay vokatra amin'ny paiso de lita nefa tia paiso nefa tsy manana paiso ry zareo de nangalary no paiso amin'ny pastera nangalatra paiso teo amin'ny pastera zany lita de le paiso nefa mbola tsy masaka tsara de ozy izy so lita aza mihinana lio lita fa amin'ny pastera nge io de ozy izy lita ndany so mandeha mandaza any amin'ny pastera de hitany so fa soko tsy manao fampisehoana ary ariva satria so anabaviko de voasazy konko de tsy nasanandaza zany so de inona no nitranga ny ariva ry zareo naharary-kibo be mihitsy lita tena naharary-kibo be izy de tratra zany izy hoe nangalatra paiso satria tsy isy zavatra makarary-kibo ao an-trano de tratra izy de tsy nahazo nandeha tany amin'ny fampisehoana izy fa mamenatra olona marary-kibo venetina ty am-piangonana ty de tsy nahazo nandeha izy de nalahelo tsy nilaina ny akanjo tsy nilaina ny répétition tsy nilaina ny zavatra natao rehetrarehetra sady tsy nahazo kilalao izy satria tsy tonga de so nefa nahazo nandeha soma tsara vita ny anjara fampisehoany vita ny kilalao nataony sady narabe ny mpampianatra izy tsara be ny anjarany de narabe ny pastera konkoa izy de ajanontsika eo ny tantara atsika mieritreritra ny toyany fa ny anatra tiana ho raisina amin'izany de anankiroa voalohany indrindra ninona zavatra ataonareo na tsy misy mahita na tsy misy mandaza de hitan'Andriamanitra foana de ndray androany iny mbola ho avy foana ny sazinareo sady eo amin'le tsy ampozinareo mihitsy le izy ny tonga de ny faharoa manarakaraka an'izay na de eo ara hoe tsisy mahita ary se manao zavatra tsara na de eo ara hoe tsisy mahita ary se hoe marina hoe ihany nohatry mahazo zavatra foana ihany nohatry zao foana izy ohatry ny ratsy saina izy nefa izy mahazo fahasoavana foana fa mbola ho avy koa ny anjarany se satria araka io tenin'Andriamanitra io hoe ary zay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra ary zay mamerina maro amin'ny fahamarinana de ho tahaka ny kintana mandrakizay doria amen iaraka-ivavakintsika Andriamanitra tomponay tsara indrindra misaotra anao indray izahay efa nomenao anay indray izany anatra izany androany ka mametoky anao izahay tompo fa anao ny marina foana na tsy misy mahita ary anao ny marina foana na tsy hisy teny ary indrindra tompo tsy andrahoana ny hafa izahay anafenanay ny ratsy ataonay ary engany tompo izahay anaraka ny didinao ary amirapiratra tahaka ny famirapiratry ny lanitra amin'ny anaran'i Kristy amen.
Tonga amin'ny fotoana famakiana ny soratra masina isika, koa andeha ary sokafantsika amin'ny baibolitsika ao amin'ny Exodosy. Exodosy toko 7, andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Exodosy toko 7, andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Izay vitantsika izany dia ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Mosesy niandry ny ondry amanosy ny jejo rafozany, mpisorona tao Midiana. Dia nitondra ny ondry ny amanosy tany ankoatry ny efitra ka nankany Horeba, tendrombohitr'Andriamanitra. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy teo anaty lelafo teo amin'ny roamemy anankiray. Dia anjely izy ka indro ny rehitra afo ny roamemy, kanefa tsy nahalevonana. Ary io Mosesy, ivily kely aho ka izaho io fahitana lehibe io, ahafantarako izay tsy ahalevona roamemy. Ary rehefa hitan'i Jehovah fa mivily izaho izy, dia niantso azy tao afovoan'ny roamemy Andriamanitra ka nanao hoe: "Ry Mosesy, dia hoy izy, ity aho." Ary io izy: "Aza manakaiky ety, esoriny kapanao amin'ny tongotrao, fa tany masina io hijanonanao io." Dia koa izy: "Izaho no Andriamanitra ny razanao, dia Andriamanitra Abrahama, sy Andriamanitra Isaka, ary Andriamanitra Jakoba." Dia nisarotavy Mosesy fa natahotra hijery an'Andriamanitra izy. Amen. Ho tohizantsika ny famakiana ny teny, izany dia hita ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina. Efesianina toko 2, ny andiny voalohany hatramin'ny 7. Efesianina toko 2, ny andiny voalohany hatramin'ny 7, amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ianareo dia efa novelomina, fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny, araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivitra. Dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika, ka nanaovantsika ny daninofo sy ny saina, ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo no ny ahalehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahadisoana azy isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy fahasoavana no namonjena anareo, ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy, mba asehony amin'ny andro avy ny haben'ny haren'ny fahasoavany amin'ny fahamoram-panainy amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Hovarana antsika ny famakiana ny teny soratra masina araka izay hita ao amin'ny Loka toko 20, ny andiny 17 ka hatramin'ny 20. Loka toko 20, ny andiny 17 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita izany dia ho vakiana ao am-pitsanganana. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny sasany tamin'ny Sadoseo izay milaza fa tsy misy fitsanganany maty, dia nanantona ka nanontany azy hoe: "Mpampianatra, Mosesy nanoratra ho antsika hoe raha misy manandray lahy maty momba ka mbola velona ny vadiny maty, dia aoka ny rahalahy nampiakatra andravehivavy ka hiteraka amin'ny melo-mason'ny rahalainy. Koa nisy 7 rahalahy, ary ny zokiny nampakabady dia maty momba, ary ny faharoa sy ny fahatelo koa nampakatra azy, ary tahaka izany avokoa no nataony izy 7 rahalahy. Nefa maty momba avokoa izy, ary farany dia maty koa raha vehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty, ho vadin'iza moa raha vehivavy, fa samy efa nanambady azy avokoa izy 7 rahalahy. Ary Jesosy nanao taminy hoe: ny zanak'izao fiainana izao dia mampakabady sady avoaka ampakarina, fa izay atao mendrika azy izany fiainana izany sy ny fitsanganana amin'ny maty kosa dia tsy mba mampakabady na avoaka ampakarina. Ary tsy mety manty intsony izy fa mitovy amin'ny anjely sady zanak'Andriamanitra, satria zanaky ny fitsanganana amin'ny maty. Ary Mosesy aza nanambara teo amin'ilay teny milaza ny voaroy fa atsangana ny maty raha nilazan'i Jehovah hoe Andriamanitra ny Abrahama, Andriamanitra ny Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Fa izy tsy mba Andriamanitra ny maty fa ny velona, fa velona ho an'Andriamanitra avokoa izy rehetra. Ary ny mpanoran-dalàna sasany namaly ka nanao hoe: "Mpampianatra, marina izay nolazainao, fa tsy misy saina anontany azy intsony ireo." Ray masina.
Iaraka ivavakasika Tompo. Misaotra anao izahay Andriamanitra iray be fitiavana sy be famindrapo ny nanomezanao ny teninao izay nivakiana taminay teo mba ho sakafom-panahy sy hitondra fampianarana ho anay. Ny teninao Tompo no fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay ka tonga ankehitriny ny fotoana hitoriana izany teninao izany ka mangataka ny fanahy masinao hiasa amin'ny mpanomponao izay toky izany teny izany ary ho aminay izay hitoriana ny teny ihany koa. Ny tenena Tompo fa voninkieno anao izahay. Amen. ho aminareo izay malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Efesiana toko 2. Ny fiandohan'ny fiangonana tamin'ny andro ny apôstôly dia niainga tany Jerusalema, Galilea, Jodia izany. Ireo kristianina nitarihin'i Petera sy Jakoba ireo kristianina be jiosy. Jiosy ny ankamaroany satria Jesosy jiosy. Ireo zany natao hoe jiosy kristianina na judéo-chrétien. Zany hoe jiosy tonga kristianina. Fa tetsan-daniny indray tarihin'i Paul sy Barnabas tany Antiokia. Ireo indray kristianina gentilisa. Satria avy tamin'ny gentilisa ireo dia nanaraka ny fivavahana kristianina nino an'i Kristy atao hoe pagano-chrétien zany zareo. Ny fiobeny kristianina jiosy dia tany Jerusalema. Ny fiobeny kristianina gentilisa dia tany Antiokia. Tany Antiokia zany ry Paul, ry Silasy, ry Barnabasy no nirahana dia nandeha nitety ny tany dia nanao dimisionera. Anisan'ny tany tetezin-jareo Efeso na Efesosy. Toetra tao 2 taona mihitsy i Paul apôstôly nanangana ny fiangonana tao. Malaza Efesosy amin'ny sampy lehibe tao hoe Diana na Artemis. Artemis ny teny anarana amin'ny teny Grika, fa Diana ny fiantso azy amin'ny teny Romanina na Latina zany. Nalaza mihitsy zany ny tempolin'ny Diana na amin'ny temple d'Artemis, izay anisan'ny 7 merveilles du monde izay tsy nisy tempoly tsara tahaka izany. Io fiangonana io nanoratan'ny Paul apôstôly ity epistily ity, izay Paul sy ny mpianany nandefa azy zany. Dia milaza ny amin'ny fitsanganan'ny tena maty. Dia vakitsika ny Efesiana toko 2 ny 9-9. Efesiana toko 2 ny 9-9 vakitsika aminaran'ny Tompo. Ary niarana tsangana isika ka niarana petrana an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Io zany le erin'ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty dia miteraka inona amintsika. Io zany le vokany.
ny cause zany antsangana maty Kristy fa ny efeny zany amin'ny vokatra niarana tsangana isika dia niarana petrana nandanitra ka zay le akatsika afatra amin'ny ankehitriny hoe ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty ny herin'izany dia midika zany hoe miara tsangana amin'ny Kristy koa ny mino. Maninona moa tsika miara tsangana satria maty koa isika. Amin'ny voalohany sy ny fahatelo no vakitsika zay mamaly hoe maninona moa no miara mitsangana amin'ny Kristy isika vakitsika. Ary ianareo dia efa novelominy fony mbola maty ny fahadisoana sy ny fahotanareo zay nalenareo fahiny araka ny fomban'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky tsy fanarahana. Teo amin'ireo koa ny tondrantsika rehetra tena koa fahiny na tamin'ny filamin'ny nofontsika ka nanaovantsika damin'ny nofo sy ny saina ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Miara tsangana amin'ny Kristy satria maty ninona moa maty ny fahadisoana sy ny fahotana. Ka mila miara mitsangana amin'ny Kristy koa isika ho Paol'apôstôly. Itsika taloha zany maty ka nandeha manaraka ny fomba n'izao tontolo izao, ny modely n'izao tontolo izao, ny fomba fiasa eto amin'izao tontolo izao, reny na raha atsika hozy izy. Nisy fanahy mibaiko atsika, fanahy tsy hita maso eny amin'ny rivotra ka mahatonga atsika ho faty mandehandeha. Zanaky ny tsy fanarahana zany hoe zanaky mpikomy, zanaky ny mpiodina. Ary zay zany mitoetsaina zany eto amin'izao tontolo izao, zanaky ny mpiodina, mpikomy, tsy mba tia zavatra tsara mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay le fahafatesana ho Paol'apôstôly. Ka rehefa mitsangana Kristy dia miala amin'izay ianao, miala amin'izay fahafatesana izay, miala amin'izay endrika fasana izay. Satria le fiainantsika taloha Paol'apôstôly fasany fitiavam-tena, fasany fitiavam-bola, fasany fifanaratsiana, karazana fasana kely na amin'ny tokantrano na ny toeram-piasana. Izay ny zava-misy. Ka rehefa mitsangana maty Kristy miala ao amin'ny fasana koa isika fa tsy tamana ao am-pahasanao. Izay le hoe niarana tsangana isika. Itsika mitondra tena fahiny ho Paol'apôstôly tamin'iny nofontsika ny baiko antsika. Ny saina sy nofo no matanjaka fa ny ara-panahy tsy hita. Rehefa tsy hita ny ara-panahy hozy izy Paol'apôstôly dia zanaky ny fahatezerana koa isika, zany hoe ninona ny toe zanaky ny fahatezerana. Misy fahatezerin'Andriamanitra mipetraka ao anatin'ilay olona io ka mahatonga azy tsy afaka misitraka ny fiadanana. Misy signe ny fahatezerin'Andriamanitra, signe de la colère de Dieu zany mipetraka amin'ilay olona amin'ny andriny, amin'ny fony, ka io olona io dia meloka mandrakarivo. Ary zay zany le tenen'ny Paol'apôstôly. Raha amin'ny fo sy ny saina sy ny nofo foana mitondra atsika dia tezitra amintsika Andriamanitra ka mitoetra ao anatintsika zany fahatezerin'Andriamanitra zany. Ka ny olona niara-nitsangana amin'ny Kristy ihany no afaka amin'ny fahatezerin'Andriamanitra, afaka amin'io. Ka lasa mifindra, tsy zanaky ny mpiodina tsony izy fa zanaky ny mpanaraka an'Andriamanitra, zanaky ny fanamtenana, tsy zanaky ny fahatezerana tsony izy fa zanaky ny fifalian'Andriamanitra. Izay le toetratsika taloha izay no mila miara-mitsangana amin'ny Kristy. Mila miara-mitsangana amin'ny Kristy. Manazava izany Paoly amin'ny Korintianina voalohany toko 5:10. Korintianina voalohany toko 5:10. Ny andininy 7:10. Satria zany le fahotana zany mila ialana. Zay ny antony nitsanganan'ny Kristy. Ka raha tsy miala amin'ny fahotana isika namany tsy nitsangana ihany Kristy. Zay ny dikany. Korintianina voalohany toko 5:10 andininy 7:10 vakitsika. Raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy zany dia miala koa satria nifantsika teo amin'ny azy fijaliana ny fahotantsika. Dia nentiny Jesosy tany am-pasana
ka zavela hiara-mitsangana aminao intsony le fahotana. Romanina toko 9 kisika miankavia amintsika. Romanina toko 9 andininy voalohany hatramin'ny fahatelo vakitsika aloha. Romanina toko 9 andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Inona ary nolazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombony fahasoavana? Sanatria izany ataontsika efa maty tamin'ny ota ahoana no vela amin'ny ray? Tsy fantatrareo fa naizana izy isika nefa nabatisa tao amin'ny Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Rehefa atao batisa zany isika ho Paoly apôstôly dia miara-milevina amin'ny Kristy. Ka rehefa miara-milevina amin'ny Kristy, rehefa miara-maty amin'ny Kristy dia mahaiza maty fa aza manao tsy maty tsara. Misy karazan'olona maka amin'ity kristianina ity tsy maty tsara. Efa lanina formol na 9 litatra ary mbola tsy maty foana izy. Satria le fahotana iny anazy tsy mety maty. Ary na mifantsika amin'ny azo fijaliana izy io rehefa mody avy aty amin'ny fiangonana izy mbola ongotany entiny modiny anazy. Ny antony ananantsika aty amin'ny fiangonana anatitra ny fahotantsika rehetra amin'ny azo fijaliana Kristy. Fa rehefa vita ny tsodrano alainy anazy entiny mody. Ary ny manahirana entiny koa ny an'olona hafa. Misy an'izany tsy miena ny fahotany mankaty fa maninona? Mitombo. Sa tsisy zany? Mitombo satria mbola alainy koa ny rakoto sy rabe entiny mody. Dia manampy fahotana ny tena ataony aty. Ka mba mahaiza maty ho Paoly apôstôly. Amin'ny fahaefatra indray vakitsika amin'ny Romanina toko 9 teo ihany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fanantetisika. Tahaka izany koa nananganan'i Kristy tamin'ny maty ho voninahitr'Andriamanitra. Andehanantsika koa amin'ny fiainana. Rehefa nalevina zany maty dia le olona taloha maty dia olona vaovao isika miala avy eo. Zay miteny resahana. Mba mandeha tahaka ny olom-baovao fa tsy mandeha tahaka ny horaire. Dia tsy maty tsara dia mipongatra avy ao. Andininy fahadimy sy ny fahaenina. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesantsika dia tahaka izany koa ny amin'ny fitsangamana. Fa fantatsika fa ny toetsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbana ny tenany ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony. Andininy fahafito izay efa maty dia afaka amin'ny ota ianao tahaka ny fahafatesan'ny Kristy nahafatesanao dia rehefa mba mitsangana avy eo mba manjamanja tahaka ny Kristy nitsangana tamin'ny maty. Fa tsy mbola le toetra taloha, lolom-po taloha, fiainanao taloha ny miara-mitsangana aminao. Ka manjary mbola hanampasana foana amin'ny tokantranonao, mbola fasana foana amin'ny toeram-piasanao, mbola fasana foana ny fikambananao, ny toe-piainanao, ny ara-bolanao, ny fitiavanao, mbola fasana. Fa itsika tsy zany ho Paoly apôstôly fa efa niara-natsangana tamin'ny Kristy mba olom-baovao. Efa mba miteny tahaka ny Paoly hoe tsy za intsony ny velona fa Kristy ny velona tanàna. Zay ny olona niara-natsangana amin'ny Kristy. Ary rehefa maty koa tsy manao mody maty tahaka n'le zalahy hoe tamin'ny andro ny fahavalo zany dia nisy ny fanafiana teto Madagasikara tamin'ny andro tranainy. Rehefa nitafian'ny fahavalo zany dia resy zareo dia maty ny ankamaroany ilerirery tsy maty dia nody maty izy. Rehefa nody maty izy zany tonga le fahavalo ny very fiaina aloha so tsy maty tsara. Izy moa somary lavalava zay ny nifiny aloha. Dia le fahavalo hoe ary le ty zany raha azoko tsara efa betsika ny vomangalaniny io fitiavany resaka io tsy natanto tsy nanoho izy angamba ozy lery. Ina nataon'le olona efa mba nody maty teo hoe ay tsy maty. Ny fitiavany resaka fitiavany zavatra tafahoatra io tsy mahatanto zavatra io mahafaty io. Ka tsy manao mody maty fa njary tsy maty tsara. Niara-natsangana tamin'ny Kristy ny mpino. Zay ny avokatry ny herin'ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty. Fa ny zavatra faharoa, ina le faharoa moa izy verenantsika amin'izay le Efesanina toko 2 ny andininy fahaenina
vakitsika ny andininy fahena ozy izy ary niarana tsangany sika dia aveo niarana ninona niarana petra ny aiza any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesoa zay ny zavatra faro miara mitoetra amin'ny Kristy ny mpino ety amin'ny tany ka hatrany an-danitra. Vakitsika ny andininy fahaefatra sy ny fahabimy fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny faminram-po noho ny alaibe ny fitiavana zay nitiavana antsika fa na dia mbola matin'ny fahadisoana azy isika dia efa navelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavana namonjenana efa velona miaraka amin'ny Kristy, miara-mipetraka amin'ny Kristy napetrany anan-danitra. Andininy fahafito ahoana ozy izy mba asehona amin'ny andro avy ny habeny areny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesoa. Itsika zany manana fiainana roa sosona ary zany mahatonga antsika velona, manana fiainana ety amin'ny tany, manana fiainana an-danitra miafina amin'ny Kristy. Itsika zany double nationalité, sady poniny ety an-tany ny ponin'inona poniny lahy. Manontany ireo avantsika manao diplomasia na tahaka an'izany tsy izay ihany fa ny manao protocole sy ny sisa. Misy tonga fiara maitso ny takelaka zany na ny plaque matriculation zany maitso. Fiaran'izy reny fiara reny fiarany corps diplomatique ny mission diplomatique zany reny. Rehefa anatin'ny fiaran'io izy dia any an-dafy tsy zay mola izy mipikely rehefa any atraminy izy tsy mitovy amin'ny aty Madagasikara, tsy azonao savainy, tsy azonao idirana io sa tsy zay le izy. Mitovy amin'izany koa ny fiainanao avy any an-danitra ianao, citoyen lanitra ianao, itokantranonao tokantrano avy any an-danitra. Ary zay ny mahafa ny olona nisehoan'ny Kristy amin'ny fitsanganany tena maty dia miara-mipetraka amin'ny Kristy ozy izy. Tsy miatra amin'ireny plaque maitso ireny ny lalàna eto Madagasikara tahaka izany koa rehefa nan-dafika ianao manao ambasady. Reny tsy azo atao costa sa tsy zay le izy. Satria lalàna ny fireneny zareo ihany miatra amin'zareo. Tahaka izany koa ianao ny sary. Lalàna ny avy any an-danitra ny mifehanao. Ary vao tsy zay dia tsy hainao natao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy. Izay zany midikany hoe itsika ny mbola ety ambony tany ary ho Paoly apôstôly efa miaina ny fiainan-danitra, efa napetrana an-danitra, misy zavatra voatahiry ho anao an-danitra zay tsisy afaka maka. Alaitsika ao ihany le ohatra teo. Reny olona reny arakaraka ny firenena andefasana azy manana fahasahiranana izy. Raha firenena mandroso nandefasana azy nefa izy firenena mahantra dia somary sahirakirina izy raha oharina amin'ny ambasady hafa sa tsy zay moa ny fiarany mety tsy dia tsara. Raha izy indray ny firenena mandroso alefa amintsika firenena mahantra miara-mitotototona amin'ny lalana tsy ihany izy. Rehefa miakatra ny rano Besarety mihodina aty ihany koa izy. Azonareo an-tsaina ve zany hoe misy fijaliana kely ihany no itsika poniny avy an-danitra satria miaina ety an-tany isika. Zay ny dikan'izay. Misy zavatra anankiroa zany ny fiainan-danitra sy ny fiainana ety amin'ny tany miaraka amin'ny hodina amin'ny fiainantsika. Na zany raha mamponiny lanitra antsika dia mitodika mankany an-danitra isika. Za midika amin'ny tilikambon'ny fiangonana. Ny tilikambon'ny fiangonana dia manondro foana ny inona? Fa tsy hoe manondro any Besarety akoriny. Fa tsy maintsy manondro lanitra foana io. Anambarana anao fa ianao mba mitody ihany, mba mijereny lanitra fa ianao ho lavy ihany ianao. Efa niarana petrana an-danitra ao amin'ny Kristy Jesoa ianao, zay midikana. Mahazo antoka ny famonjena ianao, tsy voafatotra ny zavatra ety an-tany ianao. Ary misy sary be dia be ilazana an'izany. Ny sary anankiray dia le sary nataon'le anankiray natao hoe izy ny teny hoe Eureka moa tamin'ireo savant reo. Izy koa le nilatsahan'ny voan-javatra tamin'ny vatan'orony dia nahitany pesanteur. Arakaraka ny alanao ety amin'ny tany aty ny fiainany pesanteur misintona anao inversement proportionnel izy. Sa tsy zay la loi de physique zay? Tsy zay la loi de pesanteur? Rehefa akaikaiky ny tany ianao dia mihamavesatra, tsy zay le izy? Rehefa miakatra ambonimbony any ianao mety fatorina firaka mihitsy vao afaka mandeha. Sa tsy zay le izy?
zay mihitsy koa le sary arakaraka ny eritreretanao ny fiainanao anan-danitra no tsy mahavoafatotra anao my zavatra be dehibe ty an-tany ary zay le izy zay mahafaka anao my zavatra rehetra raha ny zanako na afaka anareo dia hoafaka rehefa te ho afaka amin'ny zava-mahadomelina anao sy ny sisa mijere ny anan-danitra rehefa niarana petrana an-danitra ianao rehefa te ho afaka amin'ny zavatra maro mamatotra anay ianao dia mitodia amin'ny Kristy fa ianao miara-mipetraka amin'ny Kristy fa ny zavatra rehetra dia mamatotra anao ety amin'ny tany mamatotra anao ny zavatra rehetra ety an-tany Romanina 9:9 misy fahoriana iainantsika ho Paoly fa aza tetra fa miandry anao ny tena fifalinana an-danitra aza vainio ary tsy anao rery ny marary fa ny zavatra rehetra zavaboary rehetra io marary miandry ny zanak'Andriamanitra nafaka azy anan-danitra zany misy defilena matso lehibe sy eo ny zanak'Andriamanitra amin'ny andro farany zay vao tsy lotsony ny manga tsy lotsony ny espèce fa goavy leo amin'ny pasteur ao mampararikibo mangalatra ny rehefa anan-danitra zay mitenen'io fa hovakitsika rehefa avy eo miara-misento ny zavatra rehetra miandry an'io fiainan-danitra io vakitsika manomboka amin'ny 9:20 Romanina 9:20 ka hatramin'ny 2:20 na vakitsika izy hatramin'ny 3:20 ary fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andran-kehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika fa zao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra fa zao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena zava-poana nefa tsy noho ny sitrapony fa ny sitrapony izay nampanaiky azy sanahazo fanantenana koa fa zao zavatra ary rehetra izao dia ho votsorana amin'ny fandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana zay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra fa fatatsika fa zao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa teraka mandraka ankehitriny fa tsy izany ihany fa isika koa na dia manana voalombokatra ny fanahy azy eny isika aza dia misento anatsika miandry ny fananganana manaka dia mifanavotana ny tenantsika misy fisentona eto zekena zany misy aretina misy fahafatesana misy fijaliana fa zany rehetra zany mandalo fa ho avy ny andro ho votsorina amin'ny fahalovana ny zavatra rehetra satria mety loha ny zavatra rehetra tsisy lotsony ny zavatra rehetra na amin'ny tenantsika zay le hoe miara-mitsangana amin'ny Kristy dia miara-mipetraka amin'ny Kristy zay afatra lehibe zay ny afatra ny fitsanganan'ny tena maty amin'ny Kristy hoe rehefa mba miara-mitsangana tamin'ny Kristy ianao dia misy zavatra vaovao fiainana vaovao anatinao ao efa lasa ny zavatra talohany rehefa tonga vaovao reo hazalaina tsonya le zavatra efa maty ny fofompaty manaraka anao mba asory ny endriky ny fahafatesana amin'ny fiainanao ilozy fa efa niarana tsangana tamin'ny Kristy ianao ary niarana petrana anan-danitra ny fiainanao dia miafina anan-danitra n'iza nenjika anao misy zavatra manarena miafina zay tsy azo tombanana amin'ny valeur ety an-tany ianao anan-danitra ary zay le zanak'Andriamanitra izay ny tian'Andriamanitra ho anao amin'izao andran-kehitriny izao satria niarana tsangana tamin'ny Kristy ianao ary miara-belona amin'ny Kristy kefa napetrana anan-danitra amen. Vavaka isika misaotranao zay ry Andriamanitra rainay eo
fanomena ho anay ny teninao izay teny velona, teny mananatra anay, teny manavaka anay sy manavitra anay ny amin'ny faratsiana rehetra. Tompo Andriamanitra io, nambaranao taminay teo fa faty izahay, maty izahay, maty ny fahadosoanay sy ny faharatsianay tao anatin'izany Andriamanitra. Ianao no nanatsangana anay, nasehona ny herinao mba andresenay ny endrika izany fahafatesana sy fahotana izany, mba hahatonga anay olona marina, olona manana fanantenana, mba hahatonga anay olom-baovao eo aminao, fa tsy olona fasana izay tsy manana fiainana eo aminao. Nanavitra anay ianao Andriamanitra mba ho tonga olona miara mitoetra ao aminao izahay, mba ho tonga olom-baovao aminao izahay. Andriamanitra rainay eo, sarobidy aminay izany teninao izany, sarobidy aminay ny hafatrao, satria tena manangana anay sy mamonjy anay izany teninao izany. Ko ankehitriny Andriamanitra, mahatsaro fa tsy tanteraka izahay, mahatsaro fa meloka eo anatrehanao izahay, satria fasana izahay, mpanota izahay, ary olona izay tsy manana ny fahamarinana eo aminao. Ka izany mahatonga anay matahotra anao mandrakariva, satria olona tsy manana fanantenana, olona tsy mahay matoky anao ka tsy matoky ny famonjenao izahay. Andriamanitra rainay eo, nambaranao ny teninao, mangataka ny famelan-keloka avy aminao izahay. Ianao no tompon'izany famelan-keloka izany, ary ianao no mpamonjy anay, avaozy izahay, ary ataovy tsapany tsiraray ny fitiavanao anay izay nanekenao fa ho faty teo ambony hazo fijaliana ianao, noho ny fitiavanao anay tsirairay avy mba ho tonga olona isitraka ny fiainana eo aminao izahay. Tompo Andriamanitra io, aza tsarovana ny fahadisoanay, mamelany elokay mamindrafo aminay. Amen. Avana indray ny teny famelan-keloka izay omen'ny Tompo atsika. Hoy ny soratra masina manao hoe: mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty,
dia hampazavanao Kristy. Fa izaho nolazain'i Jehovah izay nanavitra anao. Tamin'ny taona fankasitrahana ny anokanao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Koa ampodiako fifaliana ny fitomaninao, ary ampinoniko sy ampifaliako ianao ho afa-keloka. Fa ny fanahy ihana dia ampisotroako, ary ny fanahy miaosa rehetra dia hovokisako hoy ny Tompo. Dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy feny Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Iderahantsika n'Andriamanitra ry havana ny hira voalahatra no izany famelan-keloka. Raisintsika tamin'Andriamanitra izany. Amin'ny vavaka fangatahana isika rehetra ry havana, vavaka isika. Andriamanitra tomponay misaotra anao izay dia irainay sy hankalazainay ny anaranao. Toy ny nisehonao tamin'ny Mosesy tao anatin'ny roy memy, no mbola isehonao aminay ihany koa ankehitriny amin'ny alalan'ny teninao. Dia ny baibolinao masina izay na dia efa nodorana tokoa aza teto amin'izao firenena izao, dia tsy mbola misy na alevonana ankehitriny fa eto am-pelantananay, ary izany no torianao hanambarana ny sitraponao aminay tsiraray avy. Isaorana ianao Andriamanitra no ny famonjenao tao amin'ny Kristy, fa izany tokoa no nentinao nanangana anay tsiraray avy. Ary avy amin'izany ihany koa Andriamanitra no ahatsiarovanay tena, fa na dia miaina ety an-tany mitovy amin'ny olona rehetra, mitovy amin'izao tontolo izao azy izahay, dia efa nomenao anjara ho amin'ny fiainana mandrakizay, dia ny mahampony lanitra sy ny vahoaka an'Andriamanitra ny tenanay tsiraray avy. Indreto izahay mpanomponao, ny mino anao rehetra eto amin'izao fitaizam-panahy izay nametrahanao anay izao Andriamanitra, ny irina indrindra dia ny asan'ny fanahinao ao aminay tsiraray avy, ka tonga nay hanana ny fitsaharanao Andriamanitra, hitoetra amin'ny fahamasinanao. Ahatsiarovanay tena tokoa fa olona efa natsanganao izahay, ka tsy hiverina ny haka izay efa nodinao tao am-pasana, dia ny fahotana sy ny endrim-pahafatesana rehetra izany. Mivavaka aminao izay Andriamanitra mba hanomezana voninahitra anao hatrany, ny fihetsikay, ny fiteninay, ny fombanay, hiaina amin'ny fitiavana sy ny fihavanana eto amin'izao fiangonana nametrahanao anay izao, ka hanana fifaliana amin'ny fanomponanao. Mivavaka izay Andriamanitra ny andehananay araka ny fanahinao hatrany, hiavahanay amin'ny olona rehetra, ary indrindraindrindra Andriamanitra ny azonanao ny finoana ty anatinay hatrany. Misaotra anao izay ny amin'ny mbola ahafahanay miantso ny anaranao ankehitriny, mametraka ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainan'ny tokantrano, ny fiainan'ny sambatan'olona eo am-pelantananao Andriamanitra. Ankinina feno am-pelantananao Andriamanitra ny asa izay nomenao izao fiangonana izao, ho fijoroanao vavolombelonao, ka sady hankalazanao izay amin'ny toetranay, no hankalaza sy hijoro vavolombelonao ihany koa izay amin'ny asa izay nankininao amin'izao fiangonana izao. Ankinina feno am-pelantananao Andriamanitra, ny sampana ny fikambanana tsiraray avy izay najoronao,
indrindra ny mpanomponao rehetra izay nomena ho anjara fanompona manokana. Manomboka ny anatin'ny sampana zany ny tompona andraikitra eo nivony sampana, hatrany amin'ny mpitandrina ny birao ny fiangonana, ny loholona sy ny dekona. Ary izay rehetra nomenao zara fanompona hoentina mankalaza ny anaranao. Isaorana ianao Andriamanitra ny amin'ny mbola fahanay mametraka ny fiainanay manokana eo am-pelatananao. Amin'izao ora sy fotoana izao mety misy ny manana olana, manana ny fikasana manokana tiana entina aminao Andriamanitra. Ianao Andriamanitra no aneo ny famonjenao aminay tsiraray avy, ary hitondranay ho amin'ny fitahiana mahatretrika. Ianao Andriamanitra aneo ny famonjenao sy ny fiadananao ho an'izay rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana ankehitriny, na ny tsy fahasalamana ranofo zany, na ny ara-tsaina fa indrindra ny ara-panahy, dia samy anehoanao ny herinao ary ampitoerinao amin'ny fahafahana avy aminao Andriamanitra. Ankinina fenao am-pelatananao Andriamanitra, ny herinandro vaovao izay diavinay manomboka amin'ity anio ity, ianao Andriamanitra hitantana anay na ho an'izay miasa izay nomenao andraikitra manokana eo anivon'ny fiarahamonina ny firenena. Ianao Andriamanitra no an'olon-tsaina sy anome fisainana mazava araka ny teninao ho an'ny zandrinao izay ho anatin'ny fianarana. Mety manana ny faniriana ihany koa izay Andriamanitra, manana ny etaetanay manokana izay tsy voatononay teo, ndreto izay tsiraray avy izay anonona izany ao anatin'izao vavaka mangina izao. Andriamanitra mbola tsy mitsahatra misaotranao izay mbola anehoanao tokoa fa Andriamanitra akaiky anay ianao. Andriamanitra tsy mitsahatra maneho ny tananao mahery aminay tsiraray avy ianao, koa ianao Andriamanitra no anakinanay izay rehetra fantatrao fa mahasoa anay. Ny hevitra avy aminao Andriamanitra no aoka hitondranao ny fiainanay sy ny fiainan'ny fiangonanao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Ny olona voavela heloka ry havana dia vavolombelon'ny finoany, satria efa natsangan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ka ny fanekem-pinoana laharana fahaefatra no imbonantsika rehetra amin'ity anio ity. Fanekem-pinoana laharana fahaefatra. Manambara ny finoantsika an Jesosy Kristy isika, dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe: sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe: sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe: Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe: ny tenanay ny nandre, ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe: ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe: Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Mahazo toerana ny fiangonana. Iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Ho aminareo rehetra ny havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toizandray vaovao ray izao marain'izao avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Isy ny famoahana akademika ireo mpitandrina nahavita doktora izay ataony amin'ny FJKM Andrainarivo ny alakamisy 12 Jona, koa manentana antsika mpianakavy finoana ifanampy amin'ny fiatrehan'ny Révérend Docteur Rakotsafy Mikaël Menakavy izany fotoan-dehibe izany, manantona ao amin'ny birao mpitandrina isika amin'izany. Noho izany dia atsoina ny sampana mba hanome solotena roa andrafitra ny komity karakara izany. Isika fiangonana ihany koa izay te hiditra ao anatin'izany komity izany dia afaka manantona ao amin'ny biraon'ny sekretariat. Ny culte amin'ny teny anglisy izay tokony atao eto amintsika ny alahady 14 Mey dia hembotra amin'ny volana Novambra. Noho izany dia tsy foana akory fotoana io fa natao anokanana ny English Club eto amintsika. Afaka manantona taty vola sy tonton iaina izay maniry ho amin'izany. Antsoina ny birao amin'ny fiangonana sy ny mpihevitra rà
anatrika ny fivoriana ara-potoana izay fanao isam-bolana ny alahady heriny anio 30 aprily, ny braon'ny fiangonana amin'ny 7 ora maraina, mipihevitra raha kosa amin'ny 7 ora maraina. Andray fitenenana ny STK ao aorian'izao vaovao izao. Vaovao avy amin'ny sampana Dorcas. Misy ny fampianarana izay atao ny alahady 30 aprily izao manomboka amin'ny 3 ora izay arahana ampitandrina eto an-toerana. Misy ihany koa ny batisa faobe izay ho tanterahana ny alahady ny Pentekosta ho avy izao, koa izay liana amin'izany dia manantona ny Madame Florina na ao am-birao an'ny mpitandrina. Mamangy miaraka amin'ny fiangonana ny sampana Dorcas ao aorian'ny fampivavahana anio maraina. Avy amin'ny sampana VFL, efa mandray ny anaran'ireo zaza atao didipotra faobe ny mpikambana ho an'ireo izay manam-paniriana amin'izany. Ny 20 Mei izao no tanterahana io didipotra faobe io. Alahady izao dia mivarotra mofomamy sy masira ny sampana, koa manasantsika mpianakavy finoana mba handray anjara amin'izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Avy amin'ny sampana sekoly alahady, fa tsy mba hiala amin'ny fitsipika fa ianao no nampianatra. Isaorana ny tompo noho ny fahavitan'ny fianamben'ny mpampianatra sekoly alahady sy ny fanokafana ny 15 taona ny sekoly alahady FJKM izay natao tany Moramanga. Isaorana ny fiangonana ny tondram-bavaka tamin'izany. Ilazana mpampianatra rehetra sy ny komitin'ny sampana sekoly alahady mba hijanona ao aorian'ny fanompoam-pivavahana anio maraina, anatanteraka ny Assemblée Générale sy ny fifidianana sy fanolorana ny anaran'ireo olona atolotra ho filohan'ny sampana vaovao. Mahakasika ny t-shirt 60e ho an'ny mpianatra, ny mpampianatra tsirairay avy dia afaka mandray ny komandon'ny mpianatra amin'ny vidiny 12,000 ariary. Manomboka androany ny fandraisana izany komando izany, koa iangaviana isika ray aman-dreny hanantona ny mpampianatra ny zanantsika. Mahakasika ny goodies, gobelet sy casquette, efa afaka jifaina izy ireo eo an-tokotanin'ny fiangonana anio amin'ny vidiny 15,000 ariary. Ny polo antsika fiangonana kosa dia afaka manao komandy any mpampianatra sy braon 60e isika amin'ny vidiny 30,000 ariary. Mariana fa ny échantillon an'ireo polo sy t-shirt rehetra ireo dia efa afaka jerentsika eo an-tokotanin'ny fiangonana. Ny ratsana tanketsa kosa dia miverina anio tolakandro amin'ny 2 ora sy sasany. Azontsika atao hatrany ihany koa ny mamerina ny valopy rakim-pisaorana noho ny fankalazana ny 70 taona sampana sekoly alahady ao anatin'ny rakitra. Avy amin'ny sampana mpanazava stily, ho tanterahina anio alahady 20 aprily tolakandro manomboka amin'ny 3 ora ny fivoriam-ben'ny sampaty izay natokana hifidianana ireo izay andrafitra amin'ny biraon'ny sampana. Koa antsona natrika izany ny komity mpivondronana rehetra, ny FMT ROS, ny ray aman-dren'ny mpikambana, ireo mpikambana mpanabe sy ireo filoha eto amin'ny fiangonana, ny beazina rehetra feno 17 taona. Koa entanina isika ho tonga maro anatrika izany. Misaotra an'Andriamanitra isika fa totosa ny opération chocolat de Pâques izay nazahoan'ny sampany tombony mitentina 1,481,000 ariary. Misaotra ny fiangonana iray manontolo ny sampana tamin'ny fandraisana anjara sy fanohanana ny sampaty. Avy amin'ny sampanasa asa fitoriana amin'ny filazantsara. Ry havana, ho ampitomboina ho aminareo anie fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny sampanasa FF dia manao fisaorana sy fankasitrahana ireo rehetra tonga nanotrona sy ny araniofana tamin'ny fampianarana ny tokantrano sambatra, ny arahana tamin'ny mpitandrina Halson Gilbert. Sambatra izay rehetra matahotra an' Jehovah sy izay mandeha amin'ny lalany. Salamo 7:20 ny andininy voalohany. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganany tena maty no ampandrenesanay ianareo fa niava malalanay Rakoto Salama Mamsoa dia natsony ray ody any aminy ny zoma 20 aprily rehefa nivahiny eny amin'ny 70 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Randrianilana Lucie Arsoa, ny zanany Docteur Andrianirina Mamy sy Docteur Dina Rakoto Salama Mianadahavy, Rakoto Normamy sy Minsoa Mianakavy. Ndray tapo aminy, ndray tapo amin'ny vadiny, ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana FJKM Avaratra Andohalo, ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana FJKM Ampanarivo, ny Fonkotany Atsabe, ny fianakaviana Manontolo,
Ny nofony dia Alomlo VG 45 terre Atsabe ny alatsinainy 4 aprily amin'ny 7 ora sasany maraina ary hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FJKM avaratra Andohalo alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fasan-drazany ao Ampanarivo Ambatomanga. Na dia levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Salamo 7 ny andininy 2 no fahoriana io ry havana dia natateraka famangina fiangonana ao arin'ny fanompom-pivavahana anio maraina. Dia toy izay indray vaovao iray voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia mbola faly miarabantsika rehetra mpianakavy finoana izay avato amin'ny sampana tanora kristianina. Dia aoka isika anao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavy finoana. Izay atao amin'ny sampana tanora dia mikarakara opération Crespy-Chicken izay hozaraina ny alahadin'ny Pentecoste ho avy izao, izany hoe amin'ny faran'ny volana fa 20 volana May 2024 izay alaina eto am-piangonana ihany. Efa mivoaka izao ny tapakila amin'izao fotoana izao ka ho anao izay te handray anjara amin'izany arak'ilay teny teo manaova soa amin'ny olona rehetra indrindra fa ho an'ny mpianakavy finoana dia efa afaka mandray anjara isika any amin'ny mpikambana rehetra na any amin'ny RFF zany na ao amin'ny antsany 10 alina dia afaka mividy ny tapakila mividiny 5,000 ariary. Misy koa ny tapakila 75,000 francs dia misafiditsika na 75,000 francs na 5,000 ariary no alaitsika amin'izay fotoana izay fa ny tapakila dia efa mivoaka. Ny faharoa dia makasika ny randonnée zay karakaraina amin'ny sabotsy ho avy izao dia efa afaka mandray anjara tsika ny fandraisana ny fanoratana anarana dia rehefa mirava ny fampivavahana eto amin'ny fiangonana dia any amin'ny Sokeditsika no manoratra anarana ho andro izay rehetra te handeha. Ny saran-dalana dia 4,000 ariary izay zany participation dia mitondra rano sakadô ary goûter izay sahazo anao amin'ny fotoana io. Ny ora fiangana dia amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny fiangonana ihany. Dia manasantsika rehetra handray anjara amin'ireo asa anankiroa ireo ho fanohanana ny asan'ny tanora. Man'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra soratopoko. Mba hazavao kely le chicken teo karazana satroka nga zany sa inona fa manjay olona le izy tsy mahafatotra an'izany. Le izy raha dika amin'ny teny frantsay satria mety izay mety mahazo kokoa dia croquette de poulet. Tsy haiko mandika izy amin'ny teny gasy fa miala tsiny tompoko. Dia izay le opération niova kely ny sampana tanora tamin'ity androany ity. Akoho zany le izy. Akoho ny endasina misy zavajavatra. Soratopoko. Nisaotratsika rehetra zany akoho zany le izy zany zavatra azo hohanina le fandeha. Fampatsahivana ho an'ny sampana rehetra sekulalady moa zao no manao jobily. Rehefa manao fankalazana ianareo na jobily dia mieritreritra tsangam-bato dia aza be tetika be fa eritrereto koa le kesinareo. Le fiangonana tsy nanery tsy nitaky zavatra taminareo akory fa tsy manao tahaka ny sekulalady ihany nalaina ohatra eto hoe andeha fiaonam-be zay dia angata-bola tsy mamatsy vola fiaonam-be ny fiangonana. Dikan'izany eritrereto fa rehefa vita ny jobily ka tsisy vola mikesinareo dia angataka koa nareo dia tsy mahazo. Ny sampana rehetra zany tahaka samy daholo hoe rehefa nasairanao fankalazana nareo mba zarizarao roa ihany le vola manko amin'ny kesy ny ampah. Fa zay mandray foana nanaovanareo tsanga building ary fa nareo ihany tsisy vola rehefa avy eo dia andeha lasina ny skoto dia tsisy. Satria raha matsy fiaonam-be ny sekulalady ny fiangonana matsy fiaonam-be ny skoto koa zany izy matsy fiaonam-be ny tanora koa izy ny VFL koa izy. Sisy mizana tsindrinila fa tsy mamatsy vola fisindana na famonjena fivoriany sampana ny fiangonana. Dia ngamba mazava amin'ny sampana rehetra zay. Ary ny fiangonana koa tsy nitaky hoe manaova tsangam-bato goavana be fa nareo ihany ny mahalala ny kesinareo. Fa tsy tsara fotsiny tahaka ny sampana anankiray nanao jobily zéro boribory ny kesiny rehefa vita ny jobily. Nisy an'izany teto tadidiko iny. Dia izay zany le nareo lanjalandao tsara zany le ataonareo zany rehefa manao zany fa ny kesinareo koa jereo satria fampandrosoana mitohy ny fandaniana mba misy zavatra koa mipetraka amin'ny kesy zany. Fifaliana ho antsika ny mitonam-bavaka ny retavatsika reto amin'ny sakramentan'ny batisa zazakely Andriamanarin-tsoa Marisa Mikaela Rolandy
atolotry ndray aman-dreny le manaritso Mikarinasy Andrinarison Jessica Roland ho amin'ny sakramentany batisa zareo sady tsy ao mo ary izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana manambahintsika tonga hiary vavaka amintsika iombana ty amintsika zany avy amin'ny fiangonana Antany Malandy Omega Fitiavana any Mazenga zany dia Andriamatokely Randriana Aritra Safidy Alain Andriamato ato izy dia reny Sampana reny Skoto reny Tanora reny VFL Dorcas koa Ramazoto dia mandray anao ny fiangonana kopakopatarana any aminy zany tsika fa dia tongava amin'ny fiainan-tsapana rehetra saotra tompoko tonga mangy antsika pastera izy mo Torana Victorien dia menanjara fitenenana izy manahoana ny any pastera ananosy be anala firy andro moa zao mankatelo 2 andro izy vao tonga aty avy ananosy be anala dia mba zareo aminay pastera ahoana ny fiainana any tsy za ihany tonga eto fa izy telo mianaka ihany koa eo mitsangana kely iny Ramatoa zany Ramatoa ny raisitsika mitehaka izy mivady zany saotra teo misaotra ny tompo any amin'ny fotoana zay afahantsika miaona ankehitriny fotoana zay atao hoe tsy dia napoizina loatra moa satria raha ny tokony ho izy dia mamarana fitsaboana zany tena hoe iakarana ty dia avy namonjy feonam-peny mpampianatra sekolelady dia niaona tamin'ny tompona andraikitry ny fiangonana teo Moramanga dia zay ny nafahana nanararoatra nanana n'izao fotoana izao raha ny fiainana any lava dia lava izay ialana tsy moa satria be dia be ny nanometsiny hoe ianao rery ny tsy trahatranjo mihitsy fa maninona tsisy réseau any aminay zay tsisy réseau any aminay na ampiasa teknôlôjia farany zay tsara ary ampiasa finday farany zay tsara fa tsy misy réseau ihany zay miakatra ny atendrombohitra vao mahazo araka ny teny any amin'ny agay-paminany toko voalohany ny 15 hoe miakary ny atendrombohitra tsy maka azo ny ataonay ny atendrombohitra zany fa maka réseau zay dia rehefa te hiantso aminay misy efa fetsifetsy any aminareo mandefa message dia hitanay any manaraka dia misaotra ny amin'ny fitondranam-bavaka sy ny fanohanana zay nataonareo amin'ny ankapobeny araka nambara teo hoe fitinika any le fiainana any satria betsaka ny zavatra natrehana na dia volana vitsivitsy azy mafy dia mafy ny asa ary zay moa rehefa tonga ty Antananarivo na eo Moramanga dia omezan'ny olona aloha voalohany ao fa aveny olona mampahery satria raha ao anatin'ny synodam-paritany mangoro Moramanga zany dia izy no tara indrindra amin'ny synodam-paritany ary izy ihany koa no lavitra indrindra satria efa manakaiky ny distrikany Marolambo sy ny Antanambaomanapotsy ny renirano mangoro zany manasaraka anay sy Marolambo fampitazana eo zay dia ny fiainam-piangonana amin'ny ankapobeny atao efa manomboka misokatra kely ihany misy fahazavana ihany fa ny mahamafy azy dia noho ny olana trehana eo anivon'ny fokon'olona satria masika dia masika ny fokon'olona amin'ny fiazolana ny fomban-drazana ary zany mahampasika azy zany tena mamely mihitsy izy misy efa nytantaraiko moa hoe ny anay izy mirahalahy reo fa nasindry zareo daholo rehefa tonga tany izy mirahalahy dia lasa ty mangahazo be nanateran'ny olona mangahazo ao afa rehefa soa ihany moa fa ny ankizy efa nampianarinareo mivavaka misaotra mpampianatra sekolalahy dia mahay mivavaka alohan'ny sakafo fa mangahazo kely ohatran'ny sila koa no hoanina dia le taolana trondro le ampovoany iny no navoaka ny rezekavy any ao zay am'izany efa tsy nahetsika fa hoe inona ary ty anankiroa ohatran'iny misy an'le sampany anankiroa iny ohatr'izay ny zavatra atrehana any dia ny olona moa miteny soa ihany fa pastery ianao izy izy fa zavatra anankiroa no mety hitranga na io zaza io maty na ianao tediavindry zareo iverina aka fanafody any satria tsy tia an'le fiangonana misy pastery zareo zany fa fiangonana misy katekista ihany satria ny katekista mbola sady katekista izy no makary amin'ny tsangam-bato sy manao avandrazana moa ny fiantso an'le fanadiovana fasana any zay fanao isaky ny volana isaky ny ririnina dia anisan'ny mampatanjaka ny fokon'olona ihany koa ilay kolotsaina antsoina hoe sambatra io zany ho an'izay mba mahafantatra azy fanao anatin'ny ririnina anatanterahana ny fora zaza sy ny
mampiavaka ny faritra Anosibenala manokana tanterahanao ihany koa rehefa fanambadiana sy mahakasika ny fiainan'ny olona rehetra. Mahamafy azy araka ilay nambarako teo ilay mpitandrina mihitsy zany no izahany ho asiny. Misy toerana anankiray izay isaky ny mandeha, na mandeha moto na mandeha tongotra na mandeha tracteur, dia tsy maintsy accident foana. Eo amin'ilay toerana anankiray izay. Misy olona niantso ana avy aty Anosibenala hoe eniko ianao sy pasteur hoe accident fa mitandrema. Fa eo amin'ny toerana io ilay olona tsy tianao makany. Fa rehefa hiakatra ianao andeha ody ozy izy ho any Moramanga na ho any Antananarivo, jereo tsara fa milamina ny dianao satria eritreretiny hoe andeha ody pasteur. Dia zay ny zavatra iainana. Nefa mandeha tongotra izay efatra mianaka hiditra eo amin'ilay tanàna fa toa dia maizina ny andro varatra manesy anao eny. Dia isaorana ny tompo moa fa lasa ilay varatra indray ny jiro manazava anay satria alina ilay andro dia tonga somatsara ihany. Mivavaka ohatr'izao ilay vondrom-bavaka anankiray fa andatsahandry zareo varatra manesy avy any arina any. Isaorana ny tompo fa tsy misy maty fa nitorana ny betsaka. Zay ilay efa nahazo azy taona zany safotra daholo. Dia zay ny zavatra iainana any amin'ny ankapobeny. Fa zavatra mahafaly izy satria mampitombo ny finoan'ny olona ao anatin'izany. Dia zay ny isaorana anareo satria misy mahatsiaro mitondram-bavaka hatrany. Zay no atao hoe amin'ny ankapobeny any zavatra ny iainana efatra mianaka tany fa amin'ny ankapobeny any reo zany fa tsy ny atsipiriana. Ny zava-misy ihany natonga anay ao anatin'ny tsy fahasalamana dia ny olona mbola manimba, miezaka manimba ny tontolo iainana tsy mahafantatra moa zany. Betsaka ny rano fa lotoin'ny olona ny rano satria fady manao WC ny olona any. Dia mampianatra azy ihany koa zany manohitra n'izay kolotsaina izay ary izahana toerina mihitsy. Dia eo ihany koa ty moa zany ilay fitahiana izay omen'Andriamanitra lasa rehefa tsy mitandrina dia lasa aretina ilay izy satria betsaka ny voankazo any. Ny anay zany ny voankazo no ataonay goûter fa tsy misy goûter any. Dia rehefa betsaka ny voankazo betsaka ny tazo. Dia izay mahatonga anay hoe tany pasteur vao natao sérum zany teo amin'ny fiainany. Nahitan'izany hoe atao sérum zany noho ny tazo moka. Dia izay ny zavatra misy amin'ny ankapobeny zany fa misaotra antsika rehetra ny amin'ny fanohanana sy ny fitrotronam-bavaka. Raha sitrapon'ny tompo amin'ny talata na alarobia eo zany zay no mikasa hiverina ho any toerana. Dia misaotra antsika rehetra ny amin'ny fahatsiarovana-bavaka ho an'Andriamanitra ny voninahitra amintsika ny fiadanan'Andriamanitra. Amen. Misaotra ny tompontsika zany ho antsika zay ampitondra voandalina ny pasteur dia afaka manatona azy. Dia mivavaka tsara rehefa isakafo ry lovitao sy ny vorokely fa tsy hoe vomanga na telinao dia taolatrondro ny mivoaka ry. Sahirana anao mamoaka an'iny magataka ny pasteur tahiritsika hivavaka ho an'ny pasteur Victorien Menakavy. Andeha iombona mivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino. Andriamanitra tia dia tia anay tokoa ianao. Andriamanitra tia ny mpanomponao. Ary Andriamanitra miantso mifidy ihany koa ny mpanomponao izay hanatanteraka ny asanao. Ankehitriny izay dia misaotra anao fa omenao izao ora sy fotoana izao azonay mitondram-bavaka an'izao mpanomponao izao i pasteur Tora Mianakavy izay miombona aminay eto amin'izao fiangonana izao ankehitriny. Andriamanitra rehefa mahare ny fitantarany ny zava-misy any amin'izay nanirahanao azy izahay dia zahay indray no toa matahotra, zahay indray no toa miorooro anatrehan'izany. Kanefa Andriamanitra na dia mafy tahaka izany zany zavatra izay atrehany any amin'ny misy azy dia mbola mafy noho izany izy satria ianao no momba azy. Ianao no manamafy azy. Ianao no efa nanefy azy ary ny fanahinao mihitsy lay ambaranao fa mahery no ny eo amin'ny ivon'izao tontolo izao izay ao anatin'izy ireo no mampahery azy. Ka izany indrindra Andriamanitra no hitondranay am-bavaka azy ankehitriny. Ianao hiaro izao mpanomponao izao. Ianao handray an-tanana ny fiainany sy ny ankohonany ny vady aman-janany any amin'ny toerana izay efa nanirahanao azy. Dia hijoro vavolombelonao mandrakariva izy Tompo. Aefa sy avita amin'ny asa izay efa niantsonao azy.
dia mino somatoko izay tompo fa ianao ilay Andriamanitra mahery tompony fahefana nomba azy amin'ny asa rehetra izay tanterahany ho fitoriana ny filazantsaranao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ivavahanay toy izany. Amen. Ile atsika hoe efa pastera be nareo tany anakaikina rivomamo ny affectation efa mivoaka koa andeha koa io. Zay mola izy. Mifaritra rivomamo zany no andehanana zany fa miandry le anaran'ny fiangonana isika. Iroso amin'ny rakitra isika zany eo ireo tokopira, eo ny sampana afaka mira ao anatin'izany.
Misaotra ny tompontsika riavana ny amin'ny fatateran'izao fotoanantsika izao a. Aorian'ny fanompoam-pivavahana dia misy ny asa sy fampahirezana izay iombonantsika amin'ny alalan'ny sampana fifoazana izay tarihan'ny mpiandry eto toerana manasantsika rehetra iombona ao anatin'izany. Amarana ny fotoantsika iraintsika ny hira mielosy aorian'ny tsodrano. Izao finoana ny tsodrano izay atolotra sy omenanareo amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo, ary ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Fa i Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay fatihantsika, ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, no hampionona anareo sy hampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana hanome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'ny fahanginana isika rehetra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mirasoantsika rehetra ry havana ho amintsika rehetra ny fiadanan'Andriamanitra. Amen.